Aleloia. Aleloia. Tsara ny Andriamanitsika. Mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ny tena koa raha afaka mitarika antsika amin'izao fotoam-bavaka izao amin'ity anio ty ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa manome sehatra ahafahana manompo eto ary fantatsika fa tena fotoana lehibe tokoa ity fotoana androany ity efa misy zavatra tsara be no man'Andriamanitra anao fa nahita tsika manaraka eto mahita ny Rahavavy Melania de tahin'Andriamanitra, Rahavavy Isabella tahin'Andriamanitra, de Pasteur Norma ihany koa de tahin'Andriamanitra, tsika rehetra zay manaraka eto sy zay mbola anaraka samby tahin'Andriamanitra daholo ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy sady ho anao sy ny tokantranonao. Eto moa za amin'izao fotoan'izao te hanentana anao mihitsiny amin'izao fotoan'izao zany tena efa nikaiky ny andro farany ilaintsika ny izara ny tenin'Andriamanitra amin'olona ka manasa anao raha sitraka ao de tiako hiparitazy an'izao lehibizao ianao mba azahoany re rahavavy sy anadanitsika fianakaviantsika tenin'Andriamanitra eto amin'ity anio ty. Ary eto moa za zany de tsy irery za eto fa manana rahavavy eto misy any rahavavy nyrosoa tahin'Andriamanitra anao tompoko Mirabantsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako fiadanany tompoko aminao tompoko. Amen. Amin'izao fotoan'izao nomboko ny fotoanantsika fa ny fotoanantsika moa zany tsy ataontsika amin'izao fotsiny fa misy tenin'Andriamanitra zay entintsika amin'izany ary misy olona hitarika atsika amin'izao vavaka izao de omeko ny rahavavy nyrosoa hitarika atsika angataka ny isaotra an'Andriamanitra fotoana lehibe zay omeny atsika ary angataka ny fanahy masina hiasa aminay eto sy asa amin'ny tokantranonao sy aminao ihany koa de omena anao ny sehatra tompoko tarito zay amin'izao vavaka izao. Makasitraka indrindra tompoko name anjara amin'ny fanompona. Makasitraka an'Andriamanitra ihany koa fa mbola velonaina afaka mifankahita amintsika indray anatin'izao fotoam-bavaka anio alina izao de makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa name fivelarana amin'ny asa fanompona. Makasitraka indrindra tompoko de ho tahin'Andriamanitra manokana ianareo de eto ihany kokoa de faly ihany kokoa mitsodrana anareo mpijery de mpanaraka ny fotoam-bavaka amin'izao alina izao ho tahin'Andriamanitra manokana koa ianareo. Araka izany tombavaka nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo zany de hiaraka hivavaka isika tena hoe ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra. Mino fa safidian'Andriamanitra manokana zasenao eto androany anaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Tena toerana tsara indrindra nitondran'Andriamanitra anasy anao koa ka tsy ataontsika tsinotsinona hoe efa fotoana mahazatra io hoe efa manaraka lay foana. Fa oka ianao tena hoe angetaeta mihitsiny azo fahatsarana an'Andriamanitra eto androany. Fa alohan'ny ivavahantsika dia amaky ny ten'Andriamanitra isika hitantsika ao amin'ny Salamo 5:1-7 zay manao hoe ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny asa mahagaga tamin'ny tondran'ny Israely nivoaka avy tany Egipta. Miderahan Jehova miantso ny anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mihira ho azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina oka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Aleloia. Araka izany tenin'Andriamanitra zany de tena hoe mandidy mihitsiny amin'ny tendrin-tsoratra moa eo ambony ao misy amin'le hoe mankalaza. Reny moa de tsy hoe ataotao fotsiny ohatran'izao fa raha miala reny de misy dikany hafa indray io teny io ambadika izany révélation hafa. Fa eto io zao de tena mandidy atsika mihitsiny izy hoe tena hoe hira ho an'Andriamanitra, akalaza an'Andriamanitra, hisaintsaina ny fahagagana rehetra nataony, hireharehantsika ny amin'ny anarany masina fa manantsika manana n'Andriamanitra mahery, manantsika manana anazy mandidy atsika izy hoe hifalitsika ny amin'ny fotsika zay mitady anazy eto androany. Maniraka atsika mihitsy zany teny zany hoe hirehareha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitritsika satria izy tena hoe mpanao tsara izy. Inona hoe mety hoe Egipta nivoahantsika tamin'ity androany ity militsika mirehareha an'izany anaran'Andriamanitra zany fa noentiny voaka tao anatin'izany tsika tamin'ny tontolo andro iny. Mila atsika tena hoe midera anazy fa tsara ny Andriamanitsika. Mila atsika tena mankalaza anazy fa izy le mahery
akalazaintsika ohatrandreny hoe fankalazantsika ny olombelo reny hoe ny olona iny dia ohatro zao dia akalazaintsika koa Andriamanitra hoe mahery ny Andriamanitra nitondranay mivoaka tamin'ny fitahiana matretrika izy tamin'ity androandroany ity name hery izy name tanjaka izy name fahasalamana izy dia andaontsika isotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ame voninahitra ny anarana fa izy ilay masina indrindra sandrato mivavaka amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao makasitraka anao zany amin'ny fahatsarana rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay notantaninao fiainanay tamin'ity androandroany ity nomenao hery zay nomenao tanjaka zay nomenao fahasalamana zay tena tafavoaka tokoa zay tamin'ity androandroany ity ka natratra an'izao anio alina izao tena tsapanay tsy navitanay inana iny zay fa nitananao ny azonanay Jehovah-Andriamanitra tena faly ny fonay mideranao fa Andriamanitra tsara ianao faly ny fonay makalazanao eto androany fa ianao le Andriamanitra tsara indrindra mpanao tsara ianao faly zay eto androany manandratra anao fa Andriamanitra masina ianao masina ianao miakara amin'ny avo indrindra hatrany hatrany Jehovah-Andriamanitra raiso ny toerana mampanjaka anao mbola tianay ho tohizanao hatrany zany fahatsarana nataonao tamin'ny maraina zany ka juska hatramin'izao oro zao mbola tianay indray hanatrika anay feno eto fanahinao hikasika anay tsiraray avy eto hamangy anay tsiraray avy hameno anay tsiraray avy fa ny masonao milanao zay eto androany atsangano ray zanakao tsiraray avy eto Jesosy omeo le hery fa ny masina mahery vaika ny tsiraray avy eto androany fandio ny tsiraray avy eto androany oka tsisy alamaina ny tsiraray avy eto fa andra soa avy aminao mamindra fo aminay ianao raha misy nataonay tsaraka sitraponao tompo ifonana aminao na mety nisy fiteny tsy mendrika na fisainana nandehanana ny tongotray tsaraka sitraponao nataonay tsaraka sitraponao dia ifonana aminao zany tianay tompo hoe diovinao tanteraka satria te ahita ny voninahitra ao zay diovy ny fahotanay amin'ny alalan'le ranao Jesosy amasihy zay amin'ny alalan'le ranao masina amaroy zay amin'ny alalan'le ranao marina indrindra oka le ranao tena anadio tanteraka anala zay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao amin'ny fiainanay makasitraka ny amin'ny famindram-po sy famelan-keloka tompo ary eto zay dia tena mangataka mihitsy fananao tena hitoetra aminay tanteraka oka tompo tena meno anay eto androany ampijoro anay tompo oka ny voninahitra ao tena meno anay tsiraray avy eto fahasoavanao indrindra tena hiaraka aminay eto mba hahatonga anay tsy ho lavo intsony fa andresy zahay amin'ny alalan'ny fahasoavanao anafaka anay eto androany zay rehetra mila afana dia afao amin'ny alalan'ny fahasoavanao Jehovah-Andriamanitra zay rehetra mila amboarina dia amboara amin'ny alalan'ny fanatrehanao zay rehetra mila ongotana dia ongoto amin'ny alalan'le voninahitra ao Jehovah-Andriamanitra atsangano ny zanakao tsiraray avy andresy eto androany oka zay tompo mba tena ho vehivavy mahery sy lehilahy mahery azo fandresena mezinezina avy aminao voninahitra ny anaranao rery any tompo dia makasitraka anao zay ny amin'ny fiasanao Jehovah-Andriamanitra misotra fa eto ianao miasa ianao manafaka ianao manasitrana ianao manamboatra ianao mamboly zay rehetra mila ambolena ianao eto androany misotra anao zay satria efa miseho voninahitra ao aminay tsiraray aby aleluia amen amen makasitraka indrindra tompoka mino afaka daholo ny fatopatotry ny olona rehetra manaraka an'izao vavaka izao tsara n'Andriamanitsika ary mino afa feno fanatrehan'Andriamanitra anao any nezaneza misy anao amin'izao fotoan'izao mino afa tena feno fanatrehan'Andriamanitra ny any amin'ny tokantrano tsirairay agny mbola hitoy hivavaka hatranontsika amin'izao fotoan'izao dia hivavakitsika fa amin'izao fotoan'izao manko maro mihitsy ny zavatra hiainantsika zanak'olombelona maro ny tafio-drivotra mifofofo misy ny olana maro isan-karazany mandeha eny sofina dia hita maso dia hiainana rahateo zany amin'ny fiainantsika nefa efa tsy tafitra tsony ny tenin'Andriamanitra amin'ny fon'olombelona fa tamin'ny saran'ny olana ao anatin'ny tokantrano efa misy olana maro fa ty androany ty fotoana natokan'Andriamanitra manokana ho anao zay mandre an'izao vavaka izao ny zanak'olombelona rehetra zay eto ambony ty tany ty samy manana ny olana fa samy manana ny karazany avy tsy fantako hoe inona ny izay iainanao any amin'izao fotoana izao fa androany dia Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao amen analan'izany inona zany laneza tamin'ny saran'izany amin'ny fiainanao na amin'ny fonao zafatompo na amin'ny sainao
zafady tompoko Andriamanitra hiasa mahery vaika eto androany Amen, amen. dia anokotra zay vesatra rehetra zay mety mitambesatra amin'ny fiainanao any dia hiasa ny Andriamanitra amin'ny fiainanao satria anao safidinana andre nanaraka an'izao vavaka izao men'Andriamanitra fahasoavana anao ka tafaray amin'izao vavaka izao hiala amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa alohana hitaritako izany vavaka izany dia maki tenin'Andriamanitra mijery tenin'Andriamanitra atao Matthieu 21:22 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Halleluja. Bavaka antsika angataka amin'Andriamanitra mba tena hoe hiala anatin'ny fiainantsika zany vesatra amin'ny entintsika zany. Halleluja. Ary ny tenin'Andriamanitra eto milaza tsara atao amin'ny finoana zany vavaka zany. Raha eto anao ka manaraka an'izao vavaka tiako mihitsy hoe mba ino anao fa tsy fombafomba fotsiny tsy fahazarana fotsiny zao fa tena hiala tanteraka ny karazana vesatra rehetra zay mety entinao amin'ny anaran'i Jesosy aondrio ny lohanao dia vavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka manome voninahitra anaranao amin'ny fotoana lehibe tahaka izao satria fantatray tompo malala izao fotoana izao tsy nandehandeha fotsiny fa ianao mihitsy nanendry an'izao fotoana izao ianao koa dada malala ny olona rehetra neza manaraka an'izao vavaka izao fantako ihany koa tompo malala fa olona safidinao re olona rehetra zay menao fahafana menao hery afaka mandretsy manaraka an'izao vavaka izao vavaka Jehovah reko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na inona endrika olana izay mety mampitambesatra ny fony olona mampitambesatra ny anatin'ny sain'ny olona mampitambesatra ny anatin'ny tokantrano izay mibany toerana tompo ka tsy afahana hibanjina ny herinao sy ny voninahitra amin'ny fiainana mety manana eta izy dada fa noho ny vesatra zany zavatra zany ao anatin'ny fiainan'Andriamanitra dia reraka dia tsy afaka manatona anao fa mivavaka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nazahoako mandroaka an'izany anatin'ny fony olona roasiko zany ao anatin'ny tokantrano roasiko zany anatin'ny saina roasiko zany anatin'ny fanahy roasiko zany anatin'ny fiainan'olona rehetra nina karazana olana izay manavesatra izay mitambesatra ka tsy afahan'ny olona izay mitondra fanelina ilaina olona fifandraisana amin'Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa afaka zany manomboka androandroany ity mevana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavako ny anaovako izao vavaka izao. Alleluia. Amen. Halleluja. Tsara n'Andriamanitsika aza miala anao fa mbola eto mbola misy anjara anao eto mbola misy zavatra goavana be mbola ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny alalany zay safidin'Andriamanitra hitena ny fiainanao eto fa mila anao maharitra hatramin'ny farany mareta hatramin'ny farany aza miala mihitsy na mbola miteny ihany aho hoe zarizarao ny levintsika raha mba sitraka ao mba misy namanao any mba tianao andray fahasoavana vavaka hatrantsika amin'izao fotoana izao fa alohan'ny vavantsika tiako atsika hoe minaraka ny tira rety dia manarafinaritra ary tompoko.
tsy fa mamiratra be Jesosy efa manomana be tsy mandrintsony ao Jesosy fa miaraka aminao tsy mandrintsony ao Jesosy fa miaraka aminao ny fiainako rehetra Jesosy ampela tananao ny hoaviko rehetra Jesosy ampela tananao Alleluia. Alleluia. Efa tsisy nanakana anao mifandray amin'Andriamanitra tsony fa tena tafaray amin'ny Jesosy ianao amin'izao fotoana izao tsara n'Andriamanitsika mbola eto ihany zay mirahavavy amin'izao fotoana izao mbola hivavaka ho anao hatrany. Amin'izao fotoana izao dia hitondra antsika mivavaka manaraka i rahavavin'Orosoa dia hitondra antsika mivavaka ho an'olona marary rehetra. Na inona mety aretina na any amin'ny vatanao zany, any amin'ny tokantranonao na amin'ny fiainanao dia ny raha n'Andriamanitra izy androany dia ho ampiasain'Andriamanitra mahery vaika izy dia anasitrana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Anao sehatra tompo. Mankasitraka hatrany ravavy Felicia ramena sehatra hatrany. Amin'izao fotoana izao tsika dia hivavaka ho an'ny olona rehetra izay hoe marary. Na inona mety hoe aretinao amin'izao fotoana izao, tsaroa fa n'Andriamanitra manasitrana anao. Efa maty tamin'ny alalan'izany Jesosy, efa novonoina hitondra ny aretintsika Jesosy. Efa novonoina anasitrana ny aretintsika Jesosy, fa milanao kosa nefa hoe mino. Milanao hoe tena hoe ampiakatra ny finoana eto ary andray ny fanasitranana. Za hijoro amin'ny banga hivavaka ho anao fa ianao mila mandray an'izany konkoa. Amin'izao fotoana izao izay rehetra marary na aretina ara-panahy io, na aretina ara-nofo io, na aiza toerana misy aretina marary aminao amin'izao fotoana izao dia apetrao amin'ny toerana izay marary ny tananao fa hivavaka ho anao. Mety misy eto amin'izao fotoana izao izay zavatra azo toa marary fo, maratra ny fony dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao fa za hivavaka ho anao. Minoa ianao fa ho afaka ianao androany. Hositrany Jesosy ianao. Midiakabika Jesosy hikasika ny aretinao amin'izao fotoana izao. Na aiza hoy faritra misy anao amin'ny marary anao amin'izao fotoana izao dia midiakabika Jesosy afaka mikasika an'izany. Ary na aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia midiakabika Jesosy zany dia afaka miasa amin'ny toerana rehetra. Ny rahan'i Jesosy dia tsarovy fa mahery lavitra noho ny rahany abela hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mahery zany rahan'i Jesosy zany afaka nasitrana ny olona rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ho an'izay olona mangetaheta fanasitranana, ho an'izay olona mangetaheta famangina avy amin'Andriamanitra. Falohan'ny hivavahantsika dia maka ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jakoba 5:7-11 ka hatramin'ny 5:10. Dia raha antsika mamaky zany amin'izao fotoana izao.
misy marary va eo aminareo aoka izy apaka ny lohan'ny fiangonana ary eo ka nositra ny diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady ivavaka eo aminy ary fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avelany elony haleloia tena tsara Andriamanitra tsy vitany hoe manasitrana fa mamela heloka izy manangana ihany kokoa fiteneniny zao hoe hamonjy mbola misy mamonjy arany dia manasitrana marary dia anangana ary raha nanota izy dia tonga dia avelany elony haleloia tena tsara ny Andriamanitsika aiza amin'izany ianao hoe marary ianao mila mangetaheta ianao fa hitsangana ianao eto androany ho voavonjy ianao eto androany ary ihany kokoa ho sitrana ianao eto androany voavelany eloko ao fa mila mino apakaro finoanao amin'izao fotoana izao fa zay hijoro amin'ny banga hivavaka ao anao dia apetrao faritra izay marary ianao ny tananao amin'izao fotoana izao naiza toerana misy ianao na any amin'ny hôpitaly ianao na any an-trano ianao na eny an-dalana ianao ka mare an'izao vavaka izao dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ihany tananao fa hivavaka anao amin'izao fotoana izao hivavaka ao anao fa hanangana anao Andriamanitra nasitrana anao aleloia raha eo amin'ny anara-maherinao Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay satria mbola nosafidinao manokana eto indray arehany zany teninao zany hoe mahay manangana ianao mahay mamonjy ianao mahay manasitrana ianao ary mahay manafaka ianao eto anatrihanao Jehovah Andriamanitra dia mijoro amin'ny banga ho an'ny zanakao tsiraray avy izay marary amin'izao fotoana izao naiza toerana misy anazy na inona aretina mahazo anazy ianao Jehovah Andriamanitra mahita ny tanana rehetra izay mipetraka amin'ny faritra izay marary amin'izao fotoana izao na marary ara-panahy na marary ara-nofo izy tompo dia ianao mahita an'izany ary ianao koa Jehovah Andriamanitra mahita ny etaetapony ny zanakao tsiraray avy izay te ho sitrana amin'izao fotoana izao ary ianao nefa nyteny fa mahay manasitrana ianao ary mahay manangana ianao mahay mamonjy ianao vonjeo zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra afao amin'ny aretina izay mahazo anazy ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao oka le diakapoka Jesosy hikasika ny aretin'ny olona tsiraray avy amin'izao fotoana izao kasio ny aretin'ny tsiraray avy Jehovah Andriamanitra sitrano ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao afao ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao atsangano ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy mijoro am-banga eto amin'izao fotoana izao miala ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao no fahefana izay nomenao anako amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tononoko amin'izao fotoana izao na iza marary eto na areti-po io na kanser io na aretina any amin'ny tranonjaza io na inona zavatra maniry any amin'ny tranonjaza zany amin'izao fotoana izao mandika amin'izao fotoana izao miala amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy potika zany amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy miala amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy zany may amin'ny afofany masina zany amin'izao fotoana izao na aretina andoha zany amin'izao fotoana izao may amin'ny afofany masina ny areti-po sy ratra-po rehetra miala amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy na aretina kanser may amin'ny afofany masina zany amin'izao fotoana izao poteriko tsambina tsanak'hery tsy anam-pahefana hosoka amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy naiza toerana misy an'izany olo zany na ny amin'ny hôpitaly na eny an-dalana na any an-trano ao aorianan'izao vavaka izao dia tonoko fanasitranana feno mikasika ny olona amin'izao fotoana izao izay marary mitsangana izy amin'izao fotoana izao voavonjy izy amin'izao fotoana izao ary ihany koa voavelany elony amin'izao fotoana izao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tonoko fa olona afaka ianao amin'izao fotoana izao tonoko fa sitrana ianao amin'izao fotoana izao tonoko fa mahazo fandresena ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tsy voakasiky ny aretina tsony ianao amin'izao fotoana izao aorianan'izao vavaka izao mahery ianao lehilahy mahery ianao raha lehilahy zany vehivavy mahery ianao na vehivavy zany ary raha iza amin'izao fotoana izao mety hoe miandry résultat na resaka raha io na resaka écho io na inona résultat endrasana amin'ny dokotera amin'izao fotoana izao tonoka fahefana fa madio avokoa résultat zay endrasanao amin'izao fotoana izao tonoka fahefana fa tsisy na inona résultat zay endrasanao amin'izao fotoana izao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy raha eo makasitraka anao ny amin'ny fanasitranana izay omenao ny zanakao tsiraray avy amin'izao fotoana izao makasitraka fa efa miasa ianao tompo
makasitraka anao zay Jehovah-Andriamanitra ary rakofako amin'ny raha Jesosy Kristy za fanasitrana zany tsisy maso fahavalo hita intsony tsisy tanana fahavalo akasika intsony ary tsy tsombatika fanasitranana zay fa azo eto amin'izao fotoana izao fa tanan'Andriamanitra nefa miasa amin'izao fotoana izao amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy misaotra tompo halleluja amen amen halleluja Jesosy tena tsara n'Andriamanitsika Andriamanitra mpanasitrana izy amen amen mankasitraka indrindra tompoko fa tena mino hafa maro ny olo sitran'Andriamanitra amen amen tany satria ny asany Andriamanitra amin'izao fotoana izao efa nikaiky ny fotoana andrenesantsika ny fampahirezana fa alohan'ny andrenesantsika an'izany mbô tsika tsy ianao naraka nyity hira ty alohan'ny andrenesantsika ny fampahirezana manara-finaritra tompoko Alleluja. Mino afafa navitany tsangana anao deran'ilay Andriamanitra mahery manan'Andriamanitra tsika sy anao. Tsara izy sady mpanao ny tsara. Ary eto izy miaraka aminay eto ary miaraka aminao. Amen. Neza misy anao dia eo izy. Amin'izao fotoana izao tonga ny fotoana andrenesantsika ny afatra ny teny fampahirezana ho antsika amin'ity alina ity
fa alohan'ny andrenesantsika an'izany nandoantsika sy ianao hivavaka 2 minitra fa tian'Andriamanitra mpiteny anahy eto amin'ny fiainanao dia asan-drato ary feonao amin'izao fotoan'izao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra raha omenao an'izao fahasoavana zao zay tompo malala hitondra ny hafatra ho an'ny tsirairay avy zao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Reto dada dia manaiky ho ampiasainao amin'ny olona rehetra nezaneza manaraka an'izao vavaka izao. Okanao ny tena fiainan'olo tompo manaiky ao fitaovanao ary kasio vangio ny fiainan'olona tsirairay avy eto. Mihery tanteraka mba ny tananao mahery ary tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. 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 Tsara n'Andriamanitsika alohan'ny andrenesantsika ny hafatra Andriamanitra tiako atsika asianao amaky tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tondrana fampahirezana, tenin'Andriamanitra ato amin'ny John 11:22 jusqu'à 25 vakintsika. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao azy na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro fo ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganany maty sy ny fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia velona indray. Alleluia. Tsara n'Andriamanitsika. Zany tenin'Andriamanitra zany ny tondrana fampahirezana amintsika sy anao eto androany satria atsika sy anao malala raha matetika anao manaraka nyty lien ty mafantatsika sy anao fa volany fananganany ty volana. Amen. Hitsangana Andriamanitra mindra fotsika amin'ny volana ty. Ary Andriamanitra hitsangana mindra foa any zavatra maty rehetra fiainantsika dia ho atsangana. Amen. Amen. Araka nyty tenin'Andriamanitra ty dia teto zany dia fantatsika mihitsy fa naty Lazarosy fa tonga Jesosy ny teny hoe hitsangana ny anadanao. Tsy nino mihitsy ny Marta nefa fantatra ny Jesosy Kristy fa raha izy no miteny tsy misy afaka manda azy zany mihitsy. Na dia mifahafatesana azy tsisy afaka mandany zany tenin'Andriamanitra zany. Zany nitondrako fampahirezana aminao eto androany. Tsara ny Andriamanitsika ary tena tiantsika izy. Tiany anao, tiany zaho. Fa niteny izy tamin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny fiainantsika sy anao amin'ity volany ity. Hitsangan'Andriamanitra mindra fo amintsika. Ka ankehitriny tiako ampahirezana anao. Araka ny tenin'Andriamanitra io, araka ny teny ito fantatsika mihitsy fa olona fa naty ange ny tenen'i Jesosy Kristy teto hoe hitsangany. Dia ny olona ny Marta nefa tsy nino mihitsy. Nefa Jesosy zao miteny hoe hitsangana. Tiako mihitsy ny anao hoe mba ino izao teny afatra nampiten'Andriamanitra ny mpanompony zao hoe volana fitsanganana ty volana ty. Tsy ataontsika hoe olombelona io ny teny io. Eny olombelona fantatrao izy fa irak'Andriamanitra izy. Taka ny Jesosy ny rain'Andriamanitra nandeha nanangana ny Lazarosy ale anadany Marta io ny teny izy hitsangana izy ary tsisy afaka nandahany zany na ifahafatesany io ary vao ny teny Jesosy hoe vainao. Efa anaty 4 andro fantatsika tsara tsy vao naty andro ray tsy 2 andro fa ny anabaviny ary fa ny teny hoe fa famembo izy. Fa vita n'Andriamanitra nanangana zany. Ka eto androany ampaheranao. Tsy fantako hoe inona ny eritreretinao fa maty ana ny fiainanao any. Izy efa eritreretinao fa tsy ho vita zany. Fa tiako anao anana finoana fa irak'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Hitsangana ny fiainanao. Amen. Tsy haiko hoe ara-pananao efa nanalavitry n'Andriamanitra anao efa matsapa fa maty zany ara-pananao zany. Malemilemy efa matsapa fa manalavitra Andriamanitra. Mampaheranao andro any. Andriamanitra tsy mba olombelona ka andainga fa hitsangana mahery veky anao. Amen. Amen. Ana ny fiainanao any koa tsy fantako. Inona zay efa makivikivy anao zay efa tsy fantatranao mihitsy hoe ahoana fomba mitako an'ity zavatra ity, ahoana fomba ananganako an'ity ndray, na hoe nanao trano anao fa tsy netafatsanganao mihitsy. Tsangana ny tranonao. Amen. Tsangana ny tranonao. Amen.
tsy haiko inona anangana orinasa ve ianao manana projet ve ianao efa niketrehanao fa misy ray taona na 4 volana 3 volana androany eto airan'Andriamanitra amin'ny fiainanao azakivy ianao fa hitsangana io satria tsy mba olombelon'Andriamanitra ka andenga fa izay lazeny dia zany tokoa Amen, amen. fiainantsika Andriamanitra ry havako dia tena tiantsika izy tsy mafoy tsy mandao ny Andriamanitra tsika dia ny Andriamanitra be fitiavana Za mihitsy. fantany nge fa mpanotsika sy ianao dia nalefa ny teny fa volana hitsangan'Andriamanitra amindra fo any tenin'Andriamanitra milaza tsy misy tanteraka tsika sy ianao na dia ny ray ary fa izy fa nisafidiny mihitsy nyty volana ty hitsanganany Amen. andrany fo amintsika sy ianao mba hananganana antsika indray mba hananganana ny fiainantsika mba hananganana le zavatra hoe eritreretintsika fa hatsangana tsy vitany herintsika fa ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao Amen. ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao za asa ianao raha mino an'izao afatra izao zay tsy an'olona rehetra zao afatra izao fa ho anao zay mandre sy mandre an'izao vavaka izao ary tsy tonga foana anao manaraka an'izao vavaka izao fa ho anao misy zao teny Amen. izao Amen. ny Andriamantsika maro ny olona ataony fa matetika Andriamantsika misafidy olona zay anaovany asa amin'ny fotoana ray satria Jesosy Kristy raha nandehandeha nanao soa taty ambony tany hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mety maro ny asa nataony tany fa olona ray voasoratra safidy ianao zay mandre an'izany Amen. ianao safidian'Andriamanitra androany ho tahian'Andriamanitra anao Amen. tsy lavany fampahirezantsika androany fa tiako anao ino hoe fa hitsangana fiainanao Amen. tiako anao hanana finoana lehibe fa tsy herinao tsony hanangana zany fa Andriamanitra Amen. hiasa mahiry veky amin'ny fiainanao satria tiany ianao ny safidiny manokana androany eto amin'ity toerany ty nandrean'izao vavaka izao nandrean'izao afatra izao tsy ho fantatra anao koa raha ny fomba hoana nanganan'Andriamanitra an'izany fa noho ny fitiavana noho ny teny dia efa nampiteny tamin'ny lalan'ny mpanompona izy ianao ny asany izy ianao ny fombany amin'ny fomba mahagaga nanganana an'izany tena anao izany tiako za amin'izao fotoan'izao hivavaka ho anao fa tena ho tanteraka aminao tokoa izao afatra izao ninona mety mbola ho fahavalony hanangana hitsangana isisisika tsy hanatanteraka an'izany tsy hanankery aminao fa tena hoe zany tenenin'Andriamanitra anao dia zany ny anjaranao Amen. Raisiko zany amin'ny ora Jesosy. dia hivavaka ho anao amin'izany fotoan'izao tiako anao ena kipy masonao fa finoana ny zavatra tena nitakian'Andriamanitra lehibe teto raha mino anao izy dia hitsangana ny anadanao dia mino tiako anao hitoetra anatinao finoana dia hivavaka dia tsy ho izy sy raraka zao teny zao fa ho anjaranao manaraka zao vavaka zao eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka dada satria fantatro fa raha ny teny anao mino fa misy asa lehibe ataonao amin'ny teninao zany anao koa malala tompo malala ny olona rehetra zay manaraka sy mandre an'izao vavaka izao vavaka Andriamanitra na iza zay mandre sy manaraka an'izao vavaka izao tononiko dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zavatra naty rehetra tamin'ny fiainany dia mitsangana zany amin'ny anaran'i Jesosy na iza dada nanana projet ka mbola tsy nitsangana hatramin'izay fa natsanga efa nataony planiny tononika amin'ity androany ity Andriamanitra ny fahagagana zay ianao atao dia zany no tanteraka dada hitsangana zany projet zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona ny zavatra tompo izay eritreretiny sainy ka tiany ataony amin'ny fiainany fa mbola tsy tanteraka zany hatramin'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka tompo dia ho tanteraka zany ho voninahitry ny anarany tononiko fa tsy misy diso anjara tononiko fa mitsangana ny zavadrehetra izay eritreretinao hatsangana eto amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy Kristy masina sy velona avy Nazareta anaovako izany vavaka izany alleluia amen amen tsara ny Andriamanitsika minoanao fa tsy amin'ny fombanao nanganan'Andriamanitra anao fiainanao fa amin'ny fombany mihitsy izy le Andriamanitra mahagaga izy le Andriamanitra mahery izy le Andriamanitra mahay zavadrehetra dia hainy atao zany amin'izao fotoan'izao mbola hitoy hivavaka hatranitsika efa diva farany ny fotoanantsika tompoko fa tondra antsika mivavaka amin'izao alina zao dia
mpanompon'Andriamanitra rahavaviko eto ankaikiko eto dia izy hitarika antsika amin'izany vavaka izany mba samby atorantsika amin'izao alina zao dia ny fahasoavan'Andriamanitra naraka antsika hatrany dia tarito ary izay tompoko. Akasitraka hatrany Rava Felicia mesehatra hatrany. Ny vavaka ho antsika rehetra amin'ity alina ity misy amintsika mbola mety hoe miasa alina, misy amintsika kokoa manaraka amin'izao fotoam-bavaka izao mety hoe atoandro any amin'ny toerana misy anao any dia vavaka ho anao mba tena hoe Andriamanitra hiasa ho aminao amin'ny fiainanao amin'ny fotoana izao misy hoe amin'ny alina atory dia Andriamanitra mety torimaso mamy. Misy ihany kokoa hoe eny an-dalana mbola hoe tsy maintsy andeha ohatra misy toerana le tsy maintsy andehanana amin'izao fotoana izao voyage dia Andriamanitra hiaro ny vavaka fiarovana. Tsy adinontsika mba tena hoe Andriamanitra mihitsiny hiasa mahery amintsika ny amin'ny alina satria amin'ny alina ny fahavalo dia mamafy ratsy. Amin'ny alina ny fahavalo fantatritsika mazava tsara fa amin'ny alina izy tena manao ny asa ratsiny. Dia tena angatahantsika mihitsy le rahan'i Jesosy andrakotra antsika. Rahan'i Jesosy zany tena mahery zany mavita ny asa rehetra zany. Zany asa ny rahan'i Jesosy zany tsy tokony hoe ataontsika maivana fotsiny hoe ohatry ny efa mahazatra le mangataka rahan'i Jesosy. Fa amin'ity alina ity dia tena hoe angatahantsika tena hidongitsika mihitsy zany rahan'i Jesosy zany tena hoe hiaro tanteraka antsika ny amin'ny fahavalo rehetra mihitsiny. Satria raha tsy misy ny fiarovan'Andriamanitra tsika dia tsy ho tanteraka mihitsy ny alinatsika. Fa eo fahavalo mamafy zavatra ratsy, eo fahavalo mieritreritra ny hanibantsika. Fa tena hoe tsy ataontsika maivana zany rahan'i Jesosy zany amin'izao fotoana amin'io alina izao. Dia tena tsy ataontsika maivana ihany kokoa le hoe aoka Jehovah Andriamanitra ianao tena hoe hanatrika anay fanahinao izay sorona aminay amin'ity alina ity fa tena hoe hanome nofo tsara ho anay hanome torimaso mamy ho anay hanome hery-tanjaka ho anay izay mbola miasa. Tena hoe tsy hoe ho alina lava zany ny alina izay ho an'izay miasa fa tena hoe vetivety ho araina ny andro miaraka amin'ny herin'ny fanahy. Dia isotra an'Andriamanitra ihany koa tsika rehefa avy eo dia amin'ny fanatrehany feno satria izy niasa, izy no nitantana antsika teto tamin'ity fotoam-bavaka ity dia andao sandraritsika vavakantsika amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka anao zay fitiavanao isotra satria mbola tsapanay hoe eto ianao amin'izao fotoana izao mbola afaka hiantso ny anaranao zay vavaka ny amin'ity alina ity mba tena hanatrika feno ianao amin'ity alina ity Jehovah Andriamanitra ho an'izay hoe efa alina ny amin'ny toerana izay misy anazy dia tena hatreo feno arovo tanteraka ny amin'ity alina ity amin'ny alalan'le rahanao Jesosy Kristy ho an'izay mbola miasa na hoe efa atory dia oka tena fiarovana mahagaga ho an'ny miasa dia menao hery ihany kokoa izy ireo avitan'ny asany tena hoe menao fahasalamana avitan'ny asany ho an'izay mbola atandro koa ny amin'ny toerana izay misy anazy andreo olona izay manaraka izao fotoam-bavaka izao dia tena fiarovana ihany koa feno fanatrehanao ianao hitari-dalana ny tsirairay avy izay tokony ho ataony sy amin'izay tokony ho aleha mba hatonga ny tsirairay avy tsy hivoaka amin'ny planinao hatonga ny tsirairay avy tena handeha araka ny sitraponao amin'ity andro ity. Ary ihany kokoa Jehovah Andriamanitra hoe misy amin'ny tsirairay avy mety indraindray manofo ratsy misy any tsirairay avy te hoe ihany kokoa hoe mangetahita an'izany fahitana zany hoe mihoresanao aminatin'ny nofy amin'ny alina dia tena mangataka amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra zany fanahy zany mba tena hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy zany fanahy manome nofy avy aminao zany fanahy manome fahitana zany mba tena hirotsaka amin'ny tsirairay avy ho an'izay mangetaheta. Ary ihany kokoa Jehovah Andriamanitra ny fanatrehanao tena hiasa amin'ny olona tsirairay avy ho an'ireny olona tsy mahita tory reny mba tena hanamboatra ny torimasony hanome torimaso mamy anazy mba ho andry izy tahaka ny zaza. Ary ihany kokoa hanamboatra ny sainy ihany kokoa fa mety hoe miasa be ny sainy mahatonga anazy tsy matory dia tena hoe feno fanatrehanao izy mba tena ho kalma ny sainy mba tena hoe hisy fatonitsaina. Ary ihany koa fiadananao tena hirotsaka amin'ny tsirairay avy amin'ity alina ity Jehovah Andriamanitra omeo fiadanana ho an'izay miasa mba tena hoe hisy fifaliana hisy fiadanana amin'ny asa izay ataony ka tena hoe ho vetivety aminazy dia maraina ny andro.
Jehovah-Andriamanitra, ianao le mahay mandama zavatra rehetra, ianao mahita tompo hoe zay tokony ho anjaran'ny zanakao tsiraray avy amin'ity ala ity. Izay na hoe tena mahafinaritra, dia tena hoe ianao no ka hiasa mahery vaika ame zay tena hoe anjara sahaza ho anazy, ianao mahita ny etaeta ny fony tsiraray avy, ianao no ka hanao an'izany asa zany Jehovah-Andriamanitra amin'ity ala ity. Ianao hanao ny asa ihany koa amin'izay amin'ny toerana zay amin'ny andro atandro amin'izao fotoana izao ka manaraka zao fotoam-bavaka izao ny zanakao. Ianao no ka ame zay irino fony tsiraray avy. Dia isorana ianao sady fiasanao Jehovah-Andriamanitra, makasitraka anao zay ny fiasanao teto androany. Misaotra fa teto ny fanatrehanao, niaraka taminay ianao, namindra fo ianao, nanasitrana ianao, nanangana ianao, nanafaka ianao, nanamboatra ianao, nikarakara ny tsiraray avy ianao, name finoana ianao, nampatanjaka ianao Tompo. Makasitraka anao ny amin'izany asa tsara vitanao zany. Isorana ianao fanahinao masina zay efa zay niasa taminay tsiraray avy sy zay mbola hiasa ho amin'ny tsiraray avy ihany kokoa aoriana zao vavaka zao. Dia voninahitra ho anao rery any Jesosy, dia rainy ianao fa mpanao tsara ianao, ankalazaina ianao fa ianao le Andriamanitra mahery indrindra. Dia makasitraka anao zay voninahitra ho anao rery any. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra tompoko mino fa toromaso tsara daholo ny olona rehetra amin'ny alalan'ny vavaka nataonao teo. Dia amin'izao fotoana izao ary dia zara-tsodrano aminao izahay zay hitantsika amin'ny Salamo 23:6 izay manao hoe entikoa fahasoavana sy famindram-po manaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ny trano Jehova andro lavy ianao. Amen. Samy tahin'Andriamanitra tompoko, dia amin'ny manaraka iray.